Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Matahotra mijoro amin'ny mampiaro ny tontolo iainana azy ireo ny fikambanana samihafa miasa eto Madagasikara noho ny raha-matahora mahazo azy ireo. Hiara-ny faninjehana izy ireo rehefa manambara ampahibe-maso ny trangana trafika momba ny arena voajanahary. Izay no nivoatra tao anatin'ny tatitra nataon'ny rapporteur spécial. Olona misy 120 ao amin'ny Simamboida no nampiakary ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly teny amin'ny anivon'ny chaîne pénale anti-corruption androany. Rono voatazona vonjimaiky ny ambony kosa no afahana. 15 Martsa andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nisy ny fankalazana izany natao teto amintsika na tamin'ny gendarmerie na tamin'ny polisy pirenena. Hita miariary matetika eto amintsika nefa ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Lavan'ny vahoakan'ny voamba Fianaratsoa ny toeran'ireo sinoa mibodiny tanin'izy ireo ampolony hektara izay misy fambolena sy fiveloman'izy ireo. Melohan'izy ireo ao anatin'ity raharaha ity ihany koa ny ben'ny tanànany toerana. Maresaka iraisam-pirenena natao fianadadiana i François Fillon mahakasika ny asa tsy ara-dalàna nataon'ny vadiny. Tsy namaly ny fanontaniana nataon'ny juge d'instruction ity candidat républicain ity. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manazanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia matahotra mijoro amin'ny mampiaro ny tontolo iainana azy ireo ny fikambanana samihafa miasa eto Madagasikara noho ny raha-matahora mahazo azy ireo. Hiara-ny faninjehana izy ireo rehefa manambara ampahibe-maso ny trangana trafika momba ny arena voajanahary misy eto amintsika. Izay no nivoatra tao anatin'ny tatitra nataon'ny rapporteur spécial. Fanadidina. Nandritra ny fandalovany teto Madagasikara, tatitra maro momba ny raha-matahora tao amin'ny mpiaro tontolo iainana no azon'ny rapporteur spécial momba ny zon'olombelona John Knox. Tao anatin'ny tatitra izay nataony no tanitsain'ity rapporteur spécial ity ny mazony Clovis Razafimalala, mpandrindra ny coalition Lampony ary ny momba ny Armora Morazafy izay notazomina ny tranomaizana hatramin'ny herintaona aratoka ny laza ny fisian'ny trafika na Andramena. No marian'ity rapporteur spécial ity fa zo fototry ny tsirairay ny fahafahana maneho hevitra na dia manambara pahibe-maso ny fisian'ny fitrandrana tsy ara-dalàna arena voajanahary azy. Arak'izany, tsy tokony hiaran-draha-matahora izy ireo, ny mifanohitra amin'izany no tokony iseho, ny mpitondra no tokony hampirisika ny tsirairay hiaro ny tontolo iainana izay iankina ny fiainan'ny zanak'olombelona. Notsipihany John Knox fa misy fiantraikany-dratsy eo amin'ny fitantanana ny firenena, indrindra eo amin'ny fahaiza-mitantana ny fisian'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ireo arena voajanahary izay mampiroborobo ny kolikoly. Kolikoly izay mandrava tanteraka ireo ezaka miaro ny tontolo iainana. No marian'ity rapporteur spécial ity fa mila mandray fanapahan-kevitra ary miady amin'ny kolikoly mpitondra ahafahana mamerina ny fahatokisan'ny vahoaka ny rafitra amin'ny tsara izay miaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana. Manana ny toerany manokana eo amin'ny fiarovana sy ny fitrandrana ny arena voajanahary ny zon'olombelona. Ho fiarovana izany zon'olombelona izany
Tsy tokony homena ny fahazon-dalana hitrandraka ireo orinasa raha toa ka tsy mahavita amin'ny antsaka sy andava ny fanadihadiana momba ny fiantraikany fitrandrahana eo amin'ny tontolo iainana sy eo amin'ny fiarahamonina. Tokony hampafantarina ny vahoaka ihany koa izay tokony ho fantany amin'ny fitrandrahana izay atao eo amin'ny toerana misy azy. Tao anatin'ny tolo-kevitra izay narosony miantso ny mpitondra naja ny fahalalana maneho hevitra, ny fahalalana miditra amin'ny fikambanana, ny famorim-bahoaka tsy misy erisetra ny rapporteur spécial John Knox. Ny antso ny mpitondra ihany koa ny tenany iverina andinika akaiky ny atao hoe fanalam-baraka mba tsy hitanila ny fampiarana ny lalàna ahafahana manampimbava ireo mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana. Olona miisa 12 ao amin'ny Sim Ambohida no nampiakariny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly teny anivon'ny chaîne pénale anti-corruption androany. Rono no voatazona vojomaiky, ny ambony kosa no afahana. Fanadidina. Tamin'ity androany ity vao fantatra fa niakatra teny anivon'ny Bianco ny tranga kolikoly misy ao amin'ny Sim na ny centre immatriculateur Ambohida momba ny fanomezana permis na carte grise biométrique na fanaovana mutation fiara. Olona 12 no nampiakariny Bianco teny anivon'ny chaîne pénale anti-corruption rehefa vita ny fanadihadiana sy ny fakanambavana isan-karazany. Kolikoly sy fampiasana osika no nampiangana ireo olona ireo. Hatreto, olona 2 no notazomina vonjomaiky any Amponja amin'ny tirara ity. Tsy voasaringitra tamin'ny tirara ity kosa ny lehiben'ny Sim Ambohida. Miandry ny tohin-draharaha amin'ny fafito ny volana aprilo avy izao ny rehetra raha ny nambarany ny mpisolo vava olona iray tamin'ireo 12 voaroroy. Hoe nanao fausse procuration, nanao faux certificat de résidence, dia mazava azy moa zany lazaina hoe nanao corruption. Ohatr'izay. Zay ny baziny tondrana azy. Presque ohatran'izay daholo angamba ny moa zany ny olona narovako taty olona tsy mpiasa amin'ny faritany fa olona prestataire de service. Zany hoe io mihitsy ny asa zany manao asan'olona ampanaovin'olona asa zany. Izy olona ino zany ara-dalàna ny taratasy mikasika an'izay zavatra zay. Dia zay zany ny anenjehan'ny Bianco azy tao zany hoe ohatrany hoe manao intervention fa nefa tsy zay fa izy an'izay prestataire de service zay karamain'ny olona izy anaraka ny dossier. Ohatrany hoe zao misy olona ilahatra ave amin'ny 4 maraina any lavitra be izy tsy afaka milahatra amin'izay izy dia manakarama an'ilay olona ireo izy ilahatra sy karakara ny dossier. Tsy vao izao no naharenesana ny trangana kolikoly ao amin'ny Sim Ambohida. Ny filaharana lavareny no isan'ny antony voalohany mahatonga io kolikoly io satria ka milahatra ny mpanjifa no maika ny ahavita ny antota-taratasiny. Miankina amin'ny ministera ny ady-tany io Sim io. Tsy tokony hijanona amin'ny Sim Ambohida ny fanadihadiana momba ny trangana kolikoly. Ao ihany koa ny tokony hanaovana ny fanadihadiana momba ny fanomezana subvention exceptionnelle ho an'ireo commune izay efa fantatry ny be sy ny maro toy ny raha Ambohimahamasina. Saingy tsy hita ny valin'ny fanadihadiana. Ao ihany koa ny fanadihadiana tokony atao amin'ny fitsanjarana ny subvention io satria ny faritry Sofia Hatrany no mahazo ny ampahany maro amin'izany avy amin'ny Prime Ministre izay any afaka manao sininy fanomezana subvention exceptionnelle. Fepetra maro no apetraky ny orinasa vahiny mpamatsy vola ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, fandrondanana trano, tany bebe velarana, fitrandrahana ara-toekarena amin'ny endriny samihafa. Ireo amin'ny ankapobeny no takalon'izay vola be izay. Lili Rabiata. Amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena tanterahana eto amin'ny firenena, misy hatrany ny fanoherana ataon'ny vahoaka madinika. Antony, na tsy maintsy ravana ny trano, na alaina ny tany, ary tsy misy tohan-draharaha, tsy misy fanonerana. Tsy mbola mivaly hatreto ny fangatana nataon'ny mponina Soavamasoandro amin'ny fangatana fanonerana tamin'ny fanamboarana ny lalana mampitohy anivady sy tsara soatra amin'ny fitopolo sy 700 alina metatra. Ny toerana manodidina io lalana io anefa efa ny mpandraraha vahiny ankehitriny raha ny fantatra. Ny hetsika ihany koa ny mponina Ambohijanaka amin'ny fakana ny tanin'izy ireo anitarana lalana ho an'ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Raha ny zava-misy, samy orinasa vahiny no misahana ny fanatanterahana tetikasan'ny filoham-pirenena ireo ary mamatsy vola izany. Fepetra maro ny takian'ireo mpamatsy vola vahiny ireo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Fiara-miasa amin'ny orinasa mpandraraha ara-tsolika ohatra no anatanterahana ny gare routière eny Andohatapenaka sy eny Ambohimanambola.
Setrin'izany, ametraka tombo-dasantsy amin'ireo toerana tiany ametrahan'ireo mpandraraha ireo. Tahaka izany ihany koa ny fanitarana lalana eny Ambohijanaka, izay tsinjovana ny tanàna oriny ny mpandraraha vahiny mpanao trano raha ny fitarainan'ny mponina eny an-toerana. Ny tombontsoan'ny mpandraraha vahiny araka izany no hita taratra amin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Manana ny teti-bola ahafahana manatanteraka ireo tetikasa ireo anefa ny fanjakana tsy iankinan-doha amin'ny vahiny raha ny hita ao amin'ny lalàna feno teti-bolam-panjakana. Mitentina 500 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny fiadidinan'ny Repoblika ho an'ity taona 17 sy 14 ity, ary mitentina 13 sy 300 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny ministera misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajarenany tany sy ny fampitaovana. Raha totaly ireo teti-bola ireo mitentina 18 sy 700 miliara ariary na 70 sy 300 sy 200 miliara FMG. Manana io teti-bola io ny fanjakana malagasy saingy ilana famatsim-bola avy amin'ny mpandraraha vahiny hatrany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Demokrasia fototry ny fanjakana sy ny firenena, izay ny lohahevitra fampiofanana atolotry ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung ny tanora amin'ity taona ity. Ankina amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fandraisana andraikitry ny tanora sy ny fampahafantarana azy ireo ny arena azo trandrahana. Tsy mbola omena toerana nefa ny tanora eto amintsika. Fanampanazavana. Ao anaty lalaam-panorenantsika dia voasoratra ao hoe demokrasia ny fototry ny fanjakana sy ny firenena. Dia mametraka fanontaniana isika hoe aiza ny demokraty, aiza ny olon-kendry ananateraka an'izany demokrasia izany. Ao anatin'ny vina ve zany, vina ny antoko politika, vina ny fiarahamonim-pirenena, vina ny fitondrana indrindrandrindra, vina ny mpanohatra ihany koa. Ao anatin'ny vina ve zany fananganana demokrasia izany, sa soasoatra fotsiny anaty lalaam-pandrenana, janona fotsiny voasoatra, sa ho tanterahana. Dia ao anatin'izay no mahatonga ny hoe tanora maro an'isa eto amintsika eto Madagasikara, ny tanora ve efa mifo mahafantatra an'izany aloha ary manaiky an'izany aloha hoe demokrasia ny fototry ny fanjakana sy ny firenena, dia inona no atao? 12 Martsa, andro iraisam-pirenena niady amin'ny herisetra izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nisy ny fankalazana izany izay natao teto amintsika na avy amin'ny zandarmerie-pirenena izany na tamin'ireo polisy-pirenena. Hita miariary matetika eto amintsika nefa izay herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana izay. Fanadadiny Mikael Ramarola. Tsy nisy fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ity androany ity. Miariary toy ny vahiankandrina nefa ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavana ireo mpitatitra nanaovana fanadihadiana androany. Izy aloha amin'ny lafiny iray aloha tena tsy mety raha ataon'ny zareo satria miary manara loatra na ohatra zao mandray olona amin'ny tsareo hoe mba sendra misy embouteillage dia mba sendra mandalo ny polisy dia atao dia alainy ny papier anao nefa mba embouteillage. Tsy mba mezaka manazava fotsiny hoe tokony mba tsy atao inareo zay anaty embouteillage io, fa izy moa tsy manaiky. Le hoe motara mihitsy moa zany ny tena lasibatra amin'izany. Io moa zany raha vao tsy izy zany zay koa mba mila sitriny, raha vao tsy alainy eo eo dia atao dia ampidirina amin'ny ataon'ny fourrière enin'alina vao mahazo an'io. Fanarao atao amin'ny polisy anay, polisy zany mila vaniny be aminay na zavatra tsisy dikana dia mba angalany papier anay. Ohatra zao ianao hoe tômôbilina roa no anaty area na telo dia fa tsy mahazo papier raha tsy 50 000 na 25 000, tsy mety izy. Tonga dia vola ihany ny amin'ny polisy zany. Misy karazany maro ny mety herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Ohatra amin'izany ny herisetra ratsaina na ny fanaovana drindry sy ny ramatahora, ny herisetra ra-toekarena na ny fanerena olona iray anome vola, eo ihany koa ny herisetra rabatana izay nalaza tato ato sy ny zava-nitranga tamin'ny mpianatra iray teny Ankatso. Ankoatra ireo herisetra hitam-poko hitam-pirenena toy izao, afaka mametraka fitaranana ihany koa ny olon-tsotra any amin'ny tompona andraikitra ambony momba izany. Misy ny fepetra manokana tsy maintsy ampiarina amin'ny mpitandron'ny filaminana mandika lalàna toy izany, izay tsy tafiditra amin'ny asa tokony ataony ny fanaovana herisetra raha ny fanazavana. Raha sanatsy misy ny fioaram-pefy fampiasana herisetra eo am-panatanterahana ny asany ka voapirofo. Aoka kosa nefa hazava fa misy pirofo amin'ny fanaovana filazana fa nanao herisetra ilay polisy dia misy ny eto aminay misy ny antsoina hoe
inspection générale ny police nationale manao fanadiadi tena nisy marina ve io filazana fa nanao erisetra io ny polisy rehefa vita zay a manangona am'profo ny vavolombelona sy ny sisa raha ilaina ny fanolorana azy ny fitsarana satria tena mitombona tokoa ny fisian'le izy de atao zany misy ny hoe fiakarana kodisy de misy sazy mifanandrify am'izay koa eo anivon'io raha voaporofo fa nisy tokoa ny zavatra ankoatra izay lasa miteraka olana goavana eto amin'ny firenena ny herisetra ataony ny mpitandro filaminana toy izany ohatra amin'izany ny trangana laza farany teo tany Antsakabary izay nandoroana polisy pirenena tanàna maro raha ny nambara ny olotsotra bretra ary sindikany mpitsara izay niafara tamin'ny fanesorana ny ministry ny filaminam-bahoaka ohatra tsy mendrika ho an'ny vahoaka ny herisetra ataony ny mpitandro filaminana ary manara-tsendrika ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Mitohy hatrany ady atao amin'ny famitsim-bola eto Madagasikara raha nambaran'ny tale jeneraly Samy Fine tamin'ity androany ity mitodika manokana eo amin'ny fandrarana eo amin'ny tany sy ny trano ny tompon'andraikitra ankehitriny fa ny adadinina rindra Randrianomanana. Vitsy ny fanambarana fiahihina eo amin'ny famitsim-bola na ny blanchiment d'argent indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fandrararana eo amin'ny tany sy ny trano metodika matetika amin'ny mpandrarà eo amin'izay tontolo izay ireo mpamonjy vola raha ny fanambarany tale jeneraly ny Samy Fine. Fanarahana an'io fomba fiasa io zahay misy ihany koa zany raha misehatra hafa ohatra sehatra fa tsy ohatra miresaka an'ilay tao-trano teo foantsika dia misy olona zany eto mividy trano efa ho miliara no resahantsika miliara maromaro dia nefa ny avidiny tolo-botsitra zay fantatsika tsara fa ny fetra apetraky ny lalàna dia raha vao mihoatra ny folo tapitrisa dia tsy maintsy mampiasa ny banky ianao zany fa ireo olona ireo tsy andalo banky mihitsy izy satria vola azony tamina fomba tsy mazava ilay izy ary vola tsy tiany andohetra satria tatovaketra mantsy ny fampivarotana dia amin'izay fotoan'izay zany ataony tolo-botsitra ilay zany hoe vola lela vola no andoavany azy dia zay tiany soratana amin'izay rehefa avy eo amin'ny fidianany an'ilay trano hitanareo amin'izay zany fa sady manafina ny fiavian'ilay vola izy no mbola misoloko ny fanjakana ihany koa zany hoe tsy mandohetra fa ahenany rehefa avy eo ny volana alohany amin'iny. Vokany nampanjaka ny fifananana tsy ara-drariny ihany koa izany famitsim-bola izany ka mampitaraina an'ireo mpandrarà ara-dalàna tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo toeram-pilokana izay fantatra fa tsy mbola nisy ny fanambarana fiahihina eo amin'ny famitsim-bola hatreto. Volamena tsy ara-dalàna dia rehefa tonga any ivelany ny vola azony amin'io dia hividianany fitaovana na fampitaovana momba ny tao-trano amin'ny ankapobeny dia averiny ampidiriny eto Madagasikara dia amidiny zareo amina vidiny faran'izay mora. Fanapahana hevitra zany tao anatin'ny paikady izay napetraka hoe lara-pamena ny momba ny tao-trano ny sehatra momba ny tao-trano zany amin'ny ankapobeny zany hoe le secteur immobilier mihitsy moa zany tany sy ny trano dia lara-pamena io mba ampadio azy mba ireo mpandrarà madio tena manao madio an'izay asa fandraràn'izay no hifaninanao fa kosa tsy sanatria fialokalofan'ny olona mpamotsy vola na ny olona izay mety manana fikasana hampiasa vola hoentina matsy ny fampirovana. Tena vitsy dia vitsy rehefa mitena vitsy ny ankamaroany zany dia tena tsy nanao fanambarana mihitsy raha ny taona 13 nakaty. Mbola hitoy amin'ny herinandro avy izao ny fanantonan'ny Samy Fine ireo mpitsara izay tafiditra amin'ny fanenjehana sy ny fanasaziana ireo mpamotsy vola sy ny famitsim-bola amin'ny fampiroroana eto Madagasikara andrasana hatrany ny vokatra ireo atrikasa ny fanesy entin'ny Samy Fine. Manoloana ny fanameloana higadra herintaona an-tranomezina ilay mpandrindra compte Facebook Yara-Panoelina nanameloka ny didim-pitsarana ny masivo amerikanina tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataony nampatsiahivon'ny masivo amerikanina fa mbola voaheloka sy ny tsarainy Yara-Panoelina na dia efa nisotomina aza ny fitorinana fototry ny demokrasia matanjaka ny fahalalana maneho hevitra ary mampirisika ny gouvernemanta malagasy ny gouvernemanta amerikanina mba hakany toerany dia amin'ny mampitarika azy eo amin'ny fanohanana sy ny fiarovana ny zon'ireo olom-pirenena ao aminy. Nanohizatsika ny vaovao kosa dia laviny vahoaka ny voamba Fianaratsoa
ny itoeran'ireo sinoa mibody ny tany izy ireo izay misy ny fambolena sy ny fiveloman'izy ireo. Milohan'izy ireo ihany koa ao anatin'ity raharaha ity ny be ny tanàna any an-toerana. Fa ny adadiny Fezo Ravaly. Lavinay tanteraka tompoko io sinoa io sy magnaiky n'io zahay. Fa zay fagnahy fa mena lokaloka tagny amin'ny andro zay nahoana ka ny vahoaka ro mifinitaka. Nampidirana traktera ny hazo nambolenay. Nampidirana piasa ny hazo nambolenay. Zay very fanamby tagny amin'izay fotoagn'andro zay. Tena voafitaka izahay tompoko amin'izao fotoagn'andro zao. La ohatra hoe any sinoa zany hipetraka ty dia tena ho fizaliana nahazo anay fa laiky ny zanakay sa hianasa koa la ohatra hoe ny sinoa zany ho tafiditra amin'ity zama ty. Fataka anay fokony ty zany dia tena samakasitraka an'io aloha hatramin'izao. Toesaigny ny meranay hoe mba ho vao fa tena sametina izy. Saba ny vidiana hoe nindrosidro vahoaka io fa nihitorany vahoaka zay nividiananay anazy. Fa sany raha hivelomanay ro sindriany hitondrany sinoa ty mba ho vao ny toesaigny fa sa ilay ny vahoaka ny voamba. Tahaka izany zava-misy any Voamba Fianaratsoa. Lasa ny sinoa ny tany ampolony hektara misy ny voly sy ny fiveloman'izy ireo na dia efa nolavin'ireo fokon'olona aza ny fikitiana ny tany ao Voamba. Raha ny fanazavandreo mponina trany, isan'ny miraitsy kombakomba amin'ity raharaha ity ny be ny tanàna any an-toerana. Nofaritana ny 520 hektara voalaza fa hanaovana valabe. Ny atokely zany rehefa tsy naken'ny fokon'olona saingy niveriny indray ary tafakatra teny amin'ny Braon faritra Andraraha. Dia efa niakatra teny amin'ny tragno pokon'olona izahay nameny tragno teny ndray mandeha. Dia efa nisy rara teny tagny amin'izay hoe ny tany lemako voamba dia mbola tsy azo kasina fa mbola miandro fandaminana. Nagneringerigna tokoa izay fotoagna visivisy dia mba natao hoe samy lamina. Kanjo sy taty afara dia izao indrindra nahita voalohany sinoa nagnerahera naka sary tamin'ny tapany avara sy ny tadifiny misy anahy igny. Asahatra ozy ny valabe raha ohatra tsy mety amin'ny pony Voamba ao. Tenin'ny chef de région zay. Ary na inona zavatra lazain'ny ben'ny tanàna ny Voamba aorianan'izao dia zavatra tsy marina izy. Raha herany vahoaka ny zavatra atao dia aroso. Fa raha saika ny vahoaka dia zanona. Ka raha mbola mitarehy sinoa na hoany sinoa no avy eto agnahy dia sa magnaiky. Satria ty toerany ty agnahy mpanamety milala. Agnahy fanay tarikena Manoloan'ity raharaha ity nilaza ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana fa hitondra ny feon'ireo mponina tsy manaiky ny hidiran'ireo sinoa hibody ny tanin'izy ireo. Ny mahagaga dia izao manao mba hilalana anay agny Antananarivo an'izay hoe sady manongasonga ro manao azafady sady tonga ny traktera sy tonga ny angadin'omby no sady manonga ny fifampiresahana. Tena tsy azo ekena zany fa rehefa iresaka dia miresaka. Ankoatr'izay olona 5 avy ao Voamba no nahazo fampiantsoana ary saika voasambotra noho ny fiarovana ny tany sy ny ombin'izy ireo. Isy ihany koa raha ny fanazavana ny fidinana ifotony ataon'ny lehiben'ny distrika sy ireo manam-pahefana ny an-toerana hijereny ity raharaha ity ary andrasana ny fivoarany. Trano iray miorina ara-dalàna efa ntaonany maro noho ny rodan'ny commune Antananarivo renivohitra noho ny antony tsy mazava tsy nanaraka ny fenitra voafaritra ny lalàna amin'ny fandravana trano no nanaovana ity fandravana ity. Fanadadiny Lile Rabiata. Manao fanapara-pahefana amin'ny fandravana trano ny commune Antananarivo renivohitra. Tahaka izay ny fitaraina nataon'ny tompona trano iray miorina eny Ambatovinaky niara-ny fandravana trano io. Nanaraka ny dingana rehetra amin'ny fanorenana trano ny tompon'ny trano saingy nitadiavan'ny commune lalana ny fandravana azy tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy nanaraka ny dingana rehetra tokony narahana amin'ny fandravana trano io fandravana io. Tsy nisy fampahafantarana mialoha, tsy nisy fampitandremana amin'ny fanajanonana ny asa. Taratasy filazana ny didy fandrodanana ny trano avy hatrany no nasehony tompon'ny trano. Tsy hitan'ny mpanjakana nefa ankilan'izay no irena ny trano io araka ny antota taratasy fa lova ary efa niorina taonany maro no nilovainy ny tompony ankehitriny. Azo anorenana ny toerana misy ny trano rehefa nataony manam-pahaizana ny fandiniana ary tsy misy ahina ny fototra. Manarak'izay, toerana lavitra 270 metatra mialan'ny tonelina Ambanidia no misy ny trano naorina saingy eo ambony tonelina no voalazan'ny commune ary izay no antony andravana ny trano raha ny fanazavana. Ny zoma teo Ratsahivina no ndravana ny trano, nisy ny didina najanona ny fandravana ny trano saingy no tohizana trano zany hoy ny tompon'ny trano. Mipetraka araka izany ny fanontaniana.
Trano maro no miorina manodidina sy eo ambony tonelina ambanidia, saingy ity trano iray ity ihany no voalaza fa tsy maintsy arodana. Inona no antony? Iza no manana tombontsoa amin'ity raharaha ity? Ny zoma izao ny fitsarana raharaha ity eny amin'ny tribunal administratif. Tsy manana teti-bola matanjaka iomanana amin'ny loza voajanahary toy ny fandalovan'ny rivo-doza ny firenena malagasy. Manodidina ny 20 tapitrisa dolara ny teti-bola ilain'ny fanjakana hiatrehana izany raha nambaran'ny Prime Ministre tamin'ity androany ity. Narindra Randriana Manana. Miisa 150 ireo olona maty vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO ary ny tombo 7,3 hetsy ireo trabona raha nitatitra farany. Mitentina 4,3 dolara ny fanampiana nentin'ny firenena mikambana ho an'ny firenena malagasy manoloana ny amehany eto amin'ny firenena ankehitriny. Manodidina 20 tapitrisa dolara ny teti-bola mbola ilaina ary ahina hitombo hatramin'ny 50 tapitrisa dolara izany ary miankina amin'ny fivoaran'ny toetra rasy edrain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy ny firenena tsy maintsy miandry an'io déclaration d'urgence izy vao afaka mitondra ny fanampiana avy any aminy. Zay nanaovana an'iny. Ary io déclaration d'urgence io koa tsy atao foana izy io satria misy olona niteny hoe taraiky be zany vao hoe tena vao nanao déclaration d'urgence ny gouvernement tsy hoe taraiky fa ny lalàna internationale tsy maintsy farafaratsiny mananika na mihoatra ny 100,000 ny sinistré zany vao afaka déclencher déclaration d'urgence zay hitantsika zao fa mananika ny any amin'ny 180,000 zany karazana toe-bola maro-bola mihitsy anokana ao anatiny teti-bola mpanjakana zany mba hahafana miatrika ny loza ka zay nahafahantsika niatrika ny loza io tsy hoe nitampona atsika fa efa nisy vola natokana nahafana niatrika ny zavatra iny nitondrana vary, nitondrana voamaina, nitondrana zavatra rehetra nentina reny fa averiko foana betsaka ny fahavoazana mila ny fanampian'ireo mpiara-nombolantoka atsika. Niatraika mivantana teo amin'ny fifamoivoizana ihany koa ny fahasimbany lalana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO. Mitentina 12 miliara ariary ny teti-bola ilaina entina nanamboaran'ireo foto-drafitr'asa goavana tanterahin'ny ministerany asa vaventy. Amin'izao fotoana izao aloha misy ny teti-bola fa tsy ampy satria tsy nieritreritra zay vao isokolana mafy be ohatran'iny teto. Zany hoe fa angamba 30 taona lasa no misy dégâts goavana ohatran'izao tamin'ny route nationale. Fa izay zany dia efa misy prévision anatin'ny budget. Raha ny budget zany amin'izao fotoana izao 8 milliards d'ariary mandeha ranonosy ka ny halavany tsy mba hozy anao tsy mandeha longueur tsinona izy fa mandeha ponctuel le dégradation misy fa ho avoakany eo ihany moa zany reto ny tena detaign'izy. Ny tena betsaka aloha zany ny pontapaka ny daloha dia misy koa lalana zany tonga dia vakian'ny rano dia ny éboulement hitantsika tany amin'ny RND moa zany dia lehibe ny éboulement glissement de terrain. Misy koa ny lalana izay inondé zany hoe mijano anatin'ny rano dia miendaka daholo ny structure an'ilay société. Ny hita aloha any amin'ny 15 milliards d'ariary. Ndra ny vinavina hita aloha fa ny avy any atsimo mbola tsy tonga. Tsapany be sy ny maro fa tsy miomana amin'ny fandalovan'ny loza voajanahary ny fitondrana. Fantatra fa marefa amin'ny fandalovan'ny rivo-doza toy izao isika. Ataon'ny mpitondra fahazarana ny fiandrasana fanampiana tahaka izao. Fahazarana izay azon'ny vahoaka malagasy ka lasa fahazarana ihany koa amin'ny vanim-potoana toy izao ny trabona eny anivon'ny fiarahamonina. Ankoatran'ny firenena mikambana, ny fanesihany koa ireo firenena nanome fanampiana toa ny Chine izay nahazoany firenena malagasy teti-bola mitentina 570 tapitrisa ariary. Arahana akaiky ihany koa raha toa ka mangarahara ny fampiasan'ireo vola aman-tapitrisan'ny dolara ireo ary raha toa ka tonga any amin'ny sambatan'olona any amin'ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ny vola fa tsy ho very an-javony any amin'ny fitondrana fohibe. Efa misy ny fepetra niraisan'ny fokotany manoloana ny mety fahasimbana ka ilaina fanoloana ireo karazana taratasy-mpanjakana maro lasan'ny rano. Raha ny fanazavahan'ireo trabona kosa ny taratasy no natao lahara-pahamehana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo iny. Fanadadiny Mikael Ramarola. Ny fanavotana ireo taratasy-mpanjakana toy ny bokim-pianakaviana, ny kopia naterahana sy ny taratasin'ny tany no nataon'ny olona ho lahara-pahamehana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO. Nisy anefa ny tsy nahavita nampirina ny taratasy teo ampelantanany ka simban'ny rano. Karapanondronay lasa ny rano, ka tsy ny tratra ny rano. Dia nefa rehefa maka fanampiana eto mila karapanondro. Dia ny entadanay zao ny angalako foana nefa ny
ny anahy lasandrano mbola tsy nanolo fa rehefa milamindamina le ao an-trano zay vao mindeha hanao déclaration. Alaina rehefa ritrako iny nge miasa aminao foana dia alaina rehefa ritra dia ny taratasy mpianakavianay apetraka any manolona dia ny ambonin'ny latabatra zany na almoara amin'ny avo any anaty trano nataonay zao ny taratasinay mombamomba ny fiainanay ao anatin'ny tokantranonay ohatra kopy karapanondro taratasy ilaina ohatra carnet any ambonin'ny almoara zany nataonay ny almoara avoavo. Fa ny taratasy indray vonjy satria miasa amin'le taratasy zany miasa aminay zay zany voafonjy voaray zay no mora raisina dia zay voaray anay. Ho an'ny fokontany Anosy Zato Antsinanana manokana, nisy ny laminasy ataon'ny fokontany iaraha miasa amin'ny commune ho fikarakarana tsikelikely ireo taratasy ilain'ny traboana ireo. Raha ny fanazavany nisy fokontany lefitra eo anivon'ny fokontany iray. Eo misy zany problème zany hoe zay nanana dossier taty amin'ny commune zao na ny copie dia vita ho azy aty fa le any amin'ny toeran-kafa lavitra zao no somary olana kely. Efa nisy ny niverina tany amin'ny trano ireo traboana, ao kosa no tsy maintsy nijanona eny amin'ny EPP na ny CEG. Ho an'ny aty Anosy Zato Antsinanana ohatra, ny alina izy ireo no matory ao amin'ny sekoly ary ny atandro kosa dia tsy maintsy mivoaka mitanin'andro toy izao. Nankalazana androany ny andro iraisam-pirenena maneran-tany momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'ny toetra ho mpanelanelana hatrany ny fikambanana miaro ny mpanjifa tsy hita mivaingana amin'ny vokatra izay fanelana zany amin'ny fiainana andavanandro. Fanadadeny narindra Randrianomanana. Velotaraina hatrany ireo mpanjifa mandavataona manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'entana eny an-tsena ary tsy afa-manoatra ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana izany. Mijanona ho mpanelanelana hatrany izy ireo eo amin'ny vahoaka sy mpitondra. Ilaina isan-kilan'izay ny fandraisana andraikitry ny mpanjifa raha ny fanazavana. Amafisy ny fikambanana mpanjifa fa raha tsy manamafy fikambanana mpanjifa nareo mila olona maro be fikambanana mpanjifa ireo tsy izahay irery. Raha manana arivo zay no mana roa arivo zay no mana ray alina zay dia efa tena goavana be. Tsy mila mana roapolo tapitrisa akory, tsy mila manana an'izany fa mila manana an'izany tsika hoe miaingany amin'ny tena hoe olona riana arivorivony dia iny no manao manifestation amin'izay tsika raha zay ny ilayntsika. Manao manifestation tsika mahakasika ny jirama iny ireo mpikamban'ireo mandeha makany dia le vahoaka afaka manaraka amin'izay fa le vahoaka fezina amin'izay fotoana zay sao dia lasa resaka zavatra hafa le izy. Zay no mahatonga tonga dia miantsantso be fatany fotsiny an'ireo hoe le vahoaka hoe andao tsika nao satria mety mivadika zavatra hafa. Dia izahay izay mitantiny no lasa mahazo loza. Fa le izy tena mpikambana mandray andraikitra zany sahia mandray andraikitra zay ny dignité io. Mila mandray andraikitra le mpanjifa hijoro ahafahana manao an'izay le ady. Tsikaritra fa tafakatra hatramin'ny 500 ariary ny kapoaka ny vary any amin'ny distrikta Ambilobe faritra Diana tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao. Ho an'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa mifamono ny mpiray-tanindrazana rehefa vanim-potoana tahaka izao. Nankalazaina androany andro iraisam-pirenena maneran-tany momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa niompana tamin'ny tontolo numerika ny lohahevitra tamin'ity taona ity. Tahaka ny mahazatra dia anaraka doka faritra isika alohan'ny hanarantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena. Airwick vous invite à découvrir le meilleur de ses ambiances pour un intérieur agréable et frais. Airwick, un parfum pour chacune de vos envies. Nouveau dans vos rayons, Aquamist d'Airwick.
lalao spaghetti français agoavambe mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 5 aprily 7 fa loka marobe no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa scooter télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany ka manangona logo spaghetti français miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana asiana anarana sy fanampina anarana adresy mazava numéro téléphone azy karapanondro atova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia distribution Tanjombato boîte postale 3975 Tana 101 ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely roa amby roapolo aprily 7 amin'ny 2 ratoany tombola spaghetti français safidiko safidintsika maro ny namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana anjony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra hangy ana manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika isika mpiarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga zoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana misy miala ve severa ora amisia mba haingakengana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra jerena madio ny rano fa mety misy loto sy otrika aretina maro ao anatiny ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika totoabato razafindrazay izay fantatra amin'ny anarana hoe 416 no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity lalana izay totohatra mampifandray Andohalo sy Mahamasina fanadadiana na rindra randriana manana isan'ny totobato lava indrindra eto an-drenivohitra ary manana ny tantarany ny totobato razafindrazay ankehitriny ahitana ireo mpanao fanatanjahantena maro io totobato io izay antsoina ihany koa hoe 416 manao escalier ny filazan'ireo mpanao fanatanjahantena ny kotrana eny atoerana isan'andro mikotrana eto ka ny safidinan'le ty mba madio le rivotra sady mba avoavo le toerana zany fahasalamana aloha ny tena tombony voalohany indrindra dia ny vatana koa moa voataiza raha teo efa izy efa fazarana efa elaka le zoko be tao aloha rehetra zany tety foana dia hita fa tsara le zavatra na le tety dia hoe ty ihany tsara isy zany efa any manaritra io zay no tonga ety amin'ny 416 mikotrana hitana izy efa vita fotsiny fa nisy fampotehana tety tamin'izay dia ny fikotranana raha tamin'izay ny ato kely mihitsy manao hitsin-dalana zany tena marina fa efa mpikotrana taloha tony tsara raha ho an'ny mpikotrana tena amin'le doziny tsara mihitsy izao raha zao tsy mikotrana fa miakatra eto fotsiny jerena tsy amboana ho an'ny mponina manodidina nila fahazarana amam-bolana ny fiakarana n'ity totobato ity sahirana izy ireo efa taona lasa izay mahalony ny fahasimban'ny totobato etsakilany ahina trano tsy fandriampalemana raha tsy misy ny aya eo amin'ny fiotsahan'ny tany fahazarana miankana fahazarana zany fa na zay zao mipito ara miverina io mimbalo tsy maninona mihitsy dahorana ny fiotsahan'ny tany satria vato lampy dia tsy azozongozonina ohatr'izany koa ny finoana rehefa mionina ambony vato lampy dia tsy azozongozonina na ratsy mihitsy mahamay be mihitsiny iny hatramin'izao be mpanendaka be mihitsiny iny indrindrandrindra raha vao mihoatrany amin'ny enina zany ianao dia tsy mahazo mandalo antsony fa tonga dia misy mody reny le mpanao sport reny no manendaka ao raha tsy hivina tamin'ny taona 1990 no sikafana tamin'ny fomba ofisialy ny totobato razafindrazay totobato izay mampifandray ny Mahamasina sy Andohalo nahitana fanamboarana ihany koa totobato razafindrazay io nanomboka ny herinandro lasa teo fantatra fa manodidina ny 410 ireo hazo fijaliana apetraka ny toerana raha ny fanazavana
mbola amperinatsy ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanamboarana efa taona lasa izay, tombony lehibe ho an'ireo mpandalo ny 416 rehefa tafakatra eny Andohalo ny fankafizana ny rivotra sy ny endriky ny faritra. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nahazo ny tapakila iakarana amin'ny dingany manaraka amin'ny UEFA Champions League atao any Europe ny ekipa ny Leicester sy Juventus de Turin. Ho fantatra anio kosa ireo ekipa roa ambony. Fanatediny Tanila Ratondrarson. Hoditra teo am-pelatana ny FC Sevilla ny tapakila iakarana any amin'ny dingany ampahefadalana. Nahavita nanarina ny fahavoazany tany amin'ny lalao mandroso ny Leicester, tompon-daka ny Angleterre raha nandresy tamin'ny isa roa no tsy misy teo amin'ny lalao ampavalon-dalana miverina. I Morgan no nahatafiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra faha 7 ary Mark Albrighton kosa no nahatafiditra ny baolina faharoa teo amin'ny minitra faha 4 Sambany teo amin'ny tantaran'ny Leicester no tody tany amin'ny dingany ampahefadalana ny Champions League izay fanamboavana efa napetraka izy ireo hatrany am-piandohana. Tetsakilan'izay kosa tafita ny Juventus de Turin raha mbola nandresy ny FC Porto tamin'ny isa tokana raha efa nandresy an-tanin'olona tamin'ny isa roa no tsy misy teo amin'ny lalao mandroso. Anio no fantatra ireo ekipa roa ahafehan'ny lalao ampahefadalana eo amin'ireo fiaonana roa ambony. Monaco andray ny Manchester City, lalao izay fanindran-dalana amin'ny fiaonany Atletico de Madrid sy ny Bayer Leverkusen. Tournoi des 6 Nations mbola niporofony Angleterre atranty nandritra n'ireo lalao rehetra izay nataony mahatopodaka azy ireo izay nahazo fandresena efatra tamin'ireo lalao efatra izay nataony. Fanadinina. Tsy avabelana loana ny Angleterre indray Ekosy teo amin'ny andro faha-efatra ny fifaninanana 6 Nations taranja baolina lavalava. Fandresena faha-efatra kosa tamin'ireo lalao efatra nataony ho an'ny ekipa Anglisy izay mitanana ny laharana voalohany hatrany hatramin'izao. Ny Ekosey izay natonga baolina ny tanana 3 voatsara somatsara raha toa kosa ka esef 7 be izao no voatsara ny amin'ny penalty efatra ho an'ny 15 de la Rose. Time at Twickenham, and after 72 minutes there was another try for the home supporters to celebrate. Substitute Danny Kerr off the line out and over the try line. The Harlequin scrum half celebrated his tamin'ny isa 1-20 no 1-20 no nandavony ny Angleterre ireto mpifanandrana tamin'ny ireto fandresena izay nanamarika ny andro faha-efatra ny fifaninanana. Teo amin'ny fiaonany Italia sy Fransa kosa indray mbola faharesena trano no hitany Italianina izay mbola lavo ny Frantsay tamin'ny isa 20-20. Tsy aivina fa Italia izay resy hatrany tao anatin'ireo fiaonana rehetra izay nataony. Vao tsy ela ihany koa ity ekipa ity no niditra tao anatin'ny fifaninanana ary dia mbola tsy tafarina aloha hatreto. Nahatonga eseroa ny Italianina saingy ny iray tamin'izany ihany no voatsara ny amin'ny penalty iray raha toa kosa ka nahita ese efatra ny Frantsay izay samy voatsara ny amin'ny penalty efatra. Tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany dia roa volana aty aoriana iverina eo na amin'ny ampavalon-dalana amin'ny fifaninanana Indian Wells taranja tenisy indray Rafael Nadal sy Roger Federer rehefa samy nandresy tamin'ny seta roa an'ireo mpifanandrana tamin'ny fanadihadiana. Endrika famaranana kely ny ampavalon-dalana izay fanandrina ny Roger Federer sy Rafael Nadal eo amin'ny fiodonana faha-efatra ny fifaninanana Indian Wells taranja tenisy izay atao anio any California. Tsy vaosambany fa efa matetika no niona teo amin'ny dingana avy tahaka izao izy mindrala ireto toy ny tamin'ny famaranana ny fifaninanana Open d'Australie volana vitsilasa izay nandavony Federer ny Nadal tamin'ny seta efatra. Raha totaly, efa mahatratratra any amin'ny 9-30 ny fiaonana teo amin'ny ireto teratany Suisse sy Espagnola ireto, saingy vao fahatelo kosa izao no niaona tato anatin'ny fifaninanana Indian Wells. Azo lazaina ho mitovy ny herinjikan'izy ireo iakarana any amin'ny dingana manaraka izay samy nandresy tamin'ny seta roa teo amin'ny dingany ampaheninambefolon-dalana ka nahafahana niakatra eo amin'izao dingana izao. Ny azo antoka dia nalavela eto i Nadal izay efa nanao fanambiny tsy maintsy ho tonga any amin'ny dingany ampahefadalana amin'ny ity andihany ity. Maresaka iraisan'ny pirenena dia natao fanadihadiana François Fillon mahakasika ny asa tsy ara-dalàna izay nataony vadiny. Tsy nentina mamaly ny fanontanian'ny juge d'instruction ity candidat républicain ity. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
tafitra indrindra ao anatin'ny fanadiadiana mikasika ny asa ataon'ny vadiny natao fanadiadiana ihany koa ilay kandida republikanina ao Frantsa François Fillon omaly tokony tamin'ny 2 atoandro tamin'ny fotoana nandalovany tao amin'ny Fédération des Chasseurs kosa dia mody sy nalala izay fampiatsona izay ny tenany laza ity farany fa tsy mampaninina azy ny enjehana tahaka izao. Raha ny fantatra tsy nentina mali ny fanontaniana napetraka amin'ny François Fillon ary nionina tamin'ny famakiana communiqué iray. Miisa 3 ireo antony fiantsoana azy amin'ny fanadiadiana, fanodikodinana volam-panjakana sy firaisana tsokombakomba izay miresaka indrindra ireo asa tsy misy nolazaina fa nandreketin'ny vadiny. Eo ihany koa ny tsy filazana sy firaisana tsokombakomba amin'ny fananarotana ny fananam-panjakana izay mikasika ny asan'ny Penelope vadiny ihany tao amin'ny Revue des Deux Mondes izay toeram-piasana an'olona akaiky azy ireo ihany. Ary farany fanaovana fanadiadiana ihany koa mikasika ny tsy filazana ny marina teny anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana mikasika ireo rehetra ireo izay tokony ho atao rehefa mivoy ny fangaraharaano. Hatreto aloha atao fanadiadiany François Fillon saingy mbola isan'ireo kandida amin'ny fividianana filoham-pirenena any Frantsa. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Olona miisa 12 taona sy Amboda no nampiakarin'ny Birao Malao tena miady amin'ny kolikoly teny amin'ny vony chaîne pénale anticorruption tamin'ity androany ity. Roa tamin'ireo no voatazona vonjamaika ny ambony kosa no afahana avokoa. Lavin'ny vahoakany Ivoamba Fianaratsoa ny itoeran'ireo sinoa mibodiny tany izy ireo izay misy ny fambolena sy ny fiveloman'izy ireo. Milohan'izy ireo ihany koa anatin'ity raharaha ity ny be ny tanàna any an-toerana. Ary farany mody 15 Martsa andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny herisetra izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nisy ny fankalazana izany teto amintsika. Hita taratra sy miharihary matetika eto amintsika nefa izay herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana izay. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany. Tena ko mame fotoananao amin'ny manaraka indray soavamandry dia aveloma amin'ny fo daholo tompoko. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.